Ry avana malala rehetra amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Ampifaliana ry avako malala no iarabanantsika mpianakavin'ny finoana rehetra mahatratra ity anio alahady 5 volana Jolay 2024 ity. Volana vaovao no itsahantsika kehitriny. Lohahevitra vaovao ihany koa no banjintsika dia ny lohahevitra manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ho antsika eto amin'ny FJKM Matrano Vato Faravohitra koa dia alahady ho an'ny fikambanan'ny olona sy diakona ny alahady anio. Ndeha ary hideran'Andriamanitra amin'ny Salamo 4:30 isika ry havana. Salamo 4:30 ny andininy voalohany hatramin'ny 9 aorian'izay dia redonitsika ny hira 2:70 ny andininy voalohany sy ny 9. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo dia hiara-mitsangana isika hideran'Andriamanitra. Salamo 4:30 andininy voalohany hatramin'ny 9 hiarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Hideranao amin'ny foko rehetra eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Livavaka manandrify ny tempolinao masina ka hidera ny anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomena voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako tena mahaly ahy ianao. Nomenao fahasahinao ka nisy hery ny fanahy. Amen. Hivavaka isika. Mideranao zay Andriamanitro fa ianao no tompo sy mpanjaka anay. Mankalazanao zay ry Jesu Kristy fa ianao no namonjy sy nanafaka anay. Misaotranao zay ry fanahy masino
fa tsy mamela anay angina ianao ka mitarika anay ho amin'izao fanompo-mpivavahana izao. Misaotra anao izahay ray zanaka ary fanahy masina, falomba sy nitahanay ianao teo ampamakivakiana iny volana jona lasa iny, ary ny fitiavanao sy ny famindramponao no mbola nanomezanao anay indray ity volana vaovao ity. Amasino ary izao fanompona tanterahana izao mba ho voninahitra ao Andriamanitra irery ihany, ary aoka izay tsy raray avy hoeniky ny fahasoavana sy ny fitahiana avy aminao. Tsaroanay manokana amin'ity fanompo-mpivavahana ity ray io, ny loholona sy ny diakonina rehetra eto amin'ny fiangonanao, mba hiasany ny fanahinao masina ka hiavao amin'ny fanoloran-tena sy ny fanomponanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay omem-boninahitra sy lazo amin'ny ray sy ny fanahy masina no anandratana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izay arahany vavaka fifonana no anaovantsika ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Anambara ny fahafahanao amin'ny tompo isika riavana, koa inoy ka raisoary ny sitrapon'Andriamanitra izay asainy velomantsika amin'ity maraina ity. Fa voasoratra hoe, ho amin'ny fahafahana no nanafahany Kristy atsika, ka tomoera tsara fa aza mety ho azon'ny ziogan'ny fanandevozana intsony. Fa Andriamanitra no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpiaza sy ny arety mandoza. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia mahatsiaro fampanota tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Andeha ary isika ankehitriny hiondrika mpanetreteny eo anatrehan'ny Tompo, iaiky ny heloka sy ny fahotantsika. Aoka ny fotsika tsiraray avy samy anaraka izao tonim-bavaka izao. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra tsy toa, mpamorona sy mpanavotra anay ianao, Andriamanitra masina ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto ary izay mpanomponao, izay mahatsiaro fampanota tsy mendrika eo anatrianao. Manetry teny eto anatrianao izay ray io, miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrianao. Efa nanota taminao izahay, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, na tamin'ny eritreritra, sady notorotorona tamin'ny heloka sy ny fahotana. Kanefa noho ny famindrampo sy ny fahasoavanao Andriamanitra, mangataka aminao izahay, avelao ny elokay, mamindrafo aminay. Mangataka aminao izay iray masino, tantano izahay hiara-mandiha aminao, ka ny rany Jesosy Kristy janakaoany hanadio sy hanamasina anay ho afaka amin'ny ota rehetra. Avaozy ny fanahinay, ho finena ny fanahinao masina, ka izy ane hiasa hanetsika fatratra ny fonay, handavanay izay rehetra mety ota, ka hitombonay amin'ny fahamasinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanalalana anay no angatahana izany vavaka izany. Amen. Oh
aorian'ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra ho antsika no anaovantsika ny hira fa 420 andininy voalohany. Koa ho antsika izay nifona sy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra, raiso amin'ny finoana ny teny soa mahafaly ho famelan'Andriamanitra ny helontsika. Aoka hiara-mitsangana isika. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny mahamaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjehana? Sa misary? Sa fitanjahana? Sa loza? Sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao ny namononanay mandrakariva, toy ny ondro vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany, dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anambarana aminao hoe, voavela ny helokao noho ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah heloka ary tsy misy fitraka ny fanahy. Amen. Andeha hiaraka hanambara ny finoantsika isika dia ny fanekam-pinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo any amin'ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay torotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara ran'avy Ponty Pilato, noana tamin'ny hazo fijaliana, maty tena levina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ao ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any amin'ny ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora atolotry ny sekoly aladitsika izao rankizy, koa dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mangataka anareo mpanajana mba hifantoka tsara anaraka izany. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra sy mankalaza anao raha mbola tonga eto amin'izao fotoan'ny ankizy sy ny tanora izao indray, fa manandanja aminao tokoa izahay Tompo, matoa menao anjara fotoana toy izao eo amin'ny fanimpom-pivavahana, na dia mbola zaza sy tanora fanahy ihany aza. Koa dia tehirizy Tompo mba ho eo aminao hatrany, mba tsy voazarazara na voavilivily n'izao tontolo izao izay manintona sy misarika anay mafy tokoa. Matoky anefa izay fa ho azonao mafy amin'izany,
fa tsy misy maharombaka izay ny ampelantananao. Amen. Mba haizantsika hatrany miaraka amin'ny tompo rakizy dia raisitsika ny tenin'Andriamanitra voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Matio 12:20. Matio 12:20 andiny fa 7:30 ka hatramin'ny 7:40 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Dia hoy Jesosy taminy: tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantonany lalàna sy ny mpaminany. Amen. Niady hevitra reto lehilahy anankiroa. Ny iray rasedy, lehilahy kristianina, mpivavaka matahotra an'Andriamanitra. Ary ny iray kosa irajolona, izay lehilahy jentilisa tsy te halalan'Andriamanitra. Nanatsafa ny rasedy lehilahy kristianina rajolona, nanao hoe: mba mahagagay arangay ianareo kristianina itony. Ahoana no asahoinareo milaza hoe mpanompon'Andriamanitra ianareo, kanefa izay Andriamanitra tomponareo aza tsy hitanareo maso akory. Ary dia lazainareo hoe mijery anareo zao Andriamanitra reo izao. Namalomora ngarasedy nanao hoe: angarangaty rehefa tsy hita maso dia tsy misy a. Any amin'ny mbola tany avaratra any zao, any amin'ny pôly noro any, misy tany atao hoe arktika. Tany mangatsika be mandavataona izany tany izany, ary mbola tsy nisy malagasy nandeha tany. Dia sa ilaza amiko ve se hoe tsy misy izany tany izany, fa iomezan'ny olona ngara teny izany a. Manaraka izany, efa nodimandry ela izao ny razambenareo, tsy hita maso intsony. Dia ilaza amiko ve, dia ilaza aminao aho ve hoe tsy nisy izany razambenao izany satria tsy hitako maso. Misy Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany izay tompo sy mpamonjy izao tontolo izao. Misy izy na dia tsy hita maso aza, velona izy, ary mbola miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina hatramin'izao. Na dia tsy hita maso ary izy, dia miteny sy mandidy manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra zany dia atokana anaraka azy, atokana anaiky ny didiny sy izay lazainy. Fa azy ny zavatra rehetra, izy no namorona izao rehetra izao sy izay rehetra ao aminy, izy no mampandeha izao rehetra izao, izy no miazona azy, ary izy ny tompony ampitsy sy no avy mandrakizay. Manaraka izany dia miteny sy mandidy ihany koa izy manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tokony hijery ny hafa isika izany fa tsy todi-damosina amin'izy ireny. Fa mba mahalala marary to antsika ihany koa izy ireny, tahaka antsika mba mahalala nona ihany koa, mba mahalala faly, tezitra, reraka to antsika. Ko raha izany very ingaty tsy ho Andriamanitra tena tia tena be zany Andriamanitra reo izany, ho ngarajolona. Koa ny fonao rehetra mihitsy ve no atokanao azy? Dia tsy mahazo mity zavatra hafa mihitsy zany ianareo? Tsy mahazo mity havana na namana izany ianareo? Tsy mahazo manao izay mahafinaritra sy manao izay sitrapo mihitsy zany? Fa ny fonareo sy ny fiainanareo kristianina, izany dia an'Andriamanitra manontolo. Mahazo mity zavatra hafa izahay ka? Afaka manao izay sitraky ny fona ihany koa izahay, fa tsy azo atao fotsiny ny fitiavana, tsy azo atao fotsiny mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavana izany. Tsy azo atao manohitra ny didy sao mahatonga ny fanadonan'Andriamanitra ny fitiavana izany. Ary fonao lasa mivily manaraka ny zavatra tianao, ka lasa tsy mahatsiaro an'Andriamanitra intsony ianao ka mankahala azy. Sahala ny vola sy ny harena ary ny voninahitra, raha misy zavatra mahasarika ny fo ka manitona anao, dia fisaorana n'Andriamanitra ao am-pona atao be dehibe, fa izy no manome izany, izy no nanao izany, izy no nampisy ny zavatra rehetra, ary mbola nataony manana anjara fifaliana amin'izany ianao. Tena mba tsy takatry ny saiko kosa lahy izany ambarinao izany ho rajolona jentilisa. Fa izao dia manana zavatra maro tiana sy tsy fohy amin'izao fiainana izao, ary dia no heveriko fa anjarako izy ireny ka dia nifikiriko ho asa amin'ny rery. Aleo ary fa tena misy hoeritreritina izany lazainao izany.
izao dia nandeha tamin'ny herin'ny saiko sy ny herin'ny tenako fotsiny ihany tamin'izao fiainana zao fa tsy nietehitra amin'izay hery tsy tamaso zany fa ny tenako sy ny heriko ny anteherako fa izany tokoa rakizy raha tiantsika mba hambinina ny fiainantsika sy mba ahatsara ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ary mba hitahian'Andriamanitra atsika dia didy roa ny fototra iankinan'ny lalàna andian'Andriamanitra mba harantsika dia arak'izay voalazan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matteo 2:20 andiny 7:30 ka hatramin'ny 7 amintsika manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra ary koa tiavany namanao tahaka ny tenanao. Akasitrahan'i Jesosy Kristy isika raha mankatoy izany didy izany koa dia mahereza manaraka ny tompo hatrany amin'ny fontsika rehetra sy ny fanahintsika rehetra ary ny saintsika rehetra. Amen. Ataontsika izao ny hira fahenina amby 700 ny andininy voalohany. Vavaksika dia mbola manolotra ny fisaorana sy mifidiarana anao hatrany izahay ry Jesosy tomponay eo noho ny teny nomenao anay mba harahinay fitiavana tokoa ny mbola anaovanao izany fa tsy tianao isy very izahay fa mba samy zandrinao avokoa ampitomboy hatrany ary ny tompo ny finoana ianao ary mbola amin'ny anaranao no hanonana izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen. dia mpifaliana hatrany ry havana ny arabanantsika rehetra ary hanolorana ny rarahan'ny fiangonana. Anio dia alahady voalohany amin'ny volana Jolay, alahady fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny toby fahamarinana indray no toby fiambenana mandritry ity volana Jolay ity, mamarana anio kosa ny toby fitiavana. Alahady ny firalahin'ny dekona sy ny olona eto amin'ny fitandremana ihany koa anio. Reto ry havana ny tatitry ny fivoriana izay fanaovana niaraka tamin'ny vovonana ary ambara amintsika mpianakavin'ny finoana. Misaotra an'Andriamanitra tokoa isika mpianakavin'ny finoana eto Faravohitra fa na dia eo aza ny fahasarotana amin'ny endriny maro ankehitriny dia miroso hatrany ny fanompopana sy ny rarahan'ny fiangonantsika. Misaotra ny vovonana dia misy ireo birao sy ny filohan'ny toby efatra izay mihevitra mandrakariva izay ampandehanana ny asan'Andriamanitra. Ka indro ary atolotra antsika ny fandaminana sy ny fanentanana mandritry ny 2 volana manaraka indray dia ity volana Jolay sy ny volana Aogositra izany. Araka izany fivorian'ny vovonana izany izay natao tamin'ny alakamisy 20 Jona lasa teo. Ny voalohany dia aprisiana trany ny tosafi fampahery sy fampizara vaovao amin'ny alalan'ny tambajotra serasera. Ny faharoa ny sekolelady eto amin'ny fitandremana dia andefa lesona amin'ny tambajotra serasera ka aoka ny mpianatra sy ny ray aman-dreny mba hanaraka akaiky izany. Ny fahatelo mitohy hatrany ny fanabeazana izay ataon'ny mpiandraikitra sampatia eto amin'ny fitandremana amin'ny alalan'ny tambanjotra serasera mahazatra. Fahaefatra noho ny antony ara-pahasalamana izay mbola mifamafao be ihany dia tsy misy amin'ity taona ity ny aliny martiora sy ny alahady ny taranaka. Fahadimy
hiezaka isika hijery manokana ny evanjelistra manerana nosy sy ireo zanany izay misa 320 izany dia asa sahan'ny fikambanana zanatra manandalana dia manentana antsika ary amerina ny valopom-bokatra izay efa nozarain'izy ireo tamin'ny volana marsa lasa teo ka averina manomboka anio alahady fandraisana izany ho an'izay tsy manana valopy dia aza misalasala mandray anjara arak'izay tokony ho vita ho famonjena ireo zanaky ny evanjelistra ireo. Ny fahaenina mitohy ny fanapitsika ny fananganana ny trano fiangonana FJKM Ambohibary Jerosalema vaovao. Ny fahafito mitohy ny fanampiana ny toby Ambohibao sy ny toby Mantasoa izay ataon'ny sampana fifoazana eto amin'ny fitandrematsika. Fahavalo toy ny nanangana ny SVM dia itsidika ny FJKM Ambatolampy Fieferana ny sampana vokovokomanga eto amin'ny fitandremana. Koa ho fanatanterahana ireo asa ireo akoatra ny fampandehanan-draharaha ankapobeny dia manentana antsika riavana malala hiara iombona amin'ny fanatanterahana trany ny adidy finoana siasa sy ny kitapo iombonana arotsaka aty am-piangonana na arotsaka amin'ny kanty any amin'ny banky BMOI Antaninarenina na alefa 1 vola amin'ny numéro 034 31 274 17 na RTL Monnaie 033 11 434 51 na Orange Monnaie 032 77 760 12 izay samy misoratra amin'ny anaran'ny Andriamatora Rakotoary Velomanitra mpiandraikitra ny volamiditra eto amin'ny fiangonana. Dia misaotra sy makasitraka antsika rehetra maneho firaisapo sy fiarahametana mandrakarivia ary manentana antsika hatrany amin'ny alalan'ilay tiantsika dia Jesosy Kristy. Vaovao avy amin'ny KPSV recensement comité plan stratégique sy ny vola. Ilaizana isika mpianakavy finoana fa mitohy ny fizarana ireo karatra-pandray vaovao vita recensement. Izany dia totosaina eto tokotanim-piangonana isaky ny alahady maraina eo anelanelan'ny fanompoam-pivavahana. Azo raisina sy aterina eo ihany koa ny fiche de recensement ho an'ireo izay maniry ameno izany. Taratasy fisaorana. Ny vadiny Andremiaja Vololona, ny zanany Rakotoary Velo Andremiaja Stefanie Mirahavaviavy, ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana sy fankasitrahana ny mpitandrina ny vady, ny tapaka sy namana rehetra ary ny fiangonana manontolo teto amin'ny fitandremana trano vato faravohitra tonga nampahery azy ireo tamin'ny nahalasan'ny havany Rakotoary Velo Jaona José. Andriamanitra manakare-pahasoavana amalifity anareo ary voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Izahay Herjo sy Nancy Andrea Misandratsoa avy amin'ny toby fiadanana sy ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ny mpitandrina vady, ny fiangonana FJKM trano vato faravohitra, ny Fralainy Dekona sy ny Loholona, ny Pevidrara, ny toby fiadanana. Nitondra ny teny fampiononana sy fampairezana rehefa nahareny fahalasana mamany Nancy na dia tao anatin'ny andro fety sy fioboana azy. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne amaly fity anareo. Izay riavana ny rarahan'ny fiangonantsika dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao riavana malala. Ndia ataontsika ny hira fahaenina sy roanjato andininy voalohany sy fahatelo dia hitsangana ny tompon'anjara hitaribavaka sy hamaky misesy ny tenin'Andriamanitra. Oh
Mivavaka isika. Ray ô, amin'ny fifaliana lehibe no ionanay indray aminao, amin'ny alalan'ny famakiana ny teninao ary anambaranao aminay amin'ity andro anio ity ny afatrao. Tario zay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, atakaranay zay tianao ambara aminay amin'ity andro anio ity. Ary noho ny fahefana sy hery anananao dia hafao zay amin'ny tsy finoana, hafao zay amin'ny zay rehetra mampisaraka anay aminao, ka tonga anay tena hifantoka tanteraka amin'ny fiainona ny teninao. Alatsao ao am-ponay zany teninao zany, atonga n'izany teninao zany tena ho fiainana hijoronay vavolombelona ho voninahitry ny anaranao. Fananao masina irery ihany ane no hitaridalana anay amin'izany, ka aoka ahita zava-mahagaga eo amin'izany teninao zany tokoa izahay. Noho ny aminao Jesosy Kristy ilay tompon'ny teny izay tonga nofo no angatahana isanaovana izany vavaka izany. Amen. Andeha ho vakitsika ny boky ao amin'ny Isaia 1:20 andininy 7 ka hatramin'ny 1:10. Isaia 1:20 andininy 7 ka hatramin'ny 1:10. Ary rehefa hita dia ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mifoaza ry sandrin'i Jehova, mitafihery. Mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy ianao va ilay nitetitetika ny Rahaba sy nitomboka ny dragona? Tsy ianao va ilay mahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana alehan'ny navotana? Eny, ny navotan'i Jehova iverina, ka ankaneziona amin'ny fihobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eny andohany. Azo fifaliana mandrakizay no eny andohany, azo fifaliana fa ravoravony izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentona. Jaona 7 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Jaona 7 andininy 17 ka hatramin'ny 19. Amin'ny anaran'ny Tompo, raha lehilahy namaly azy hoe mba mahagaga tokoa lahy zany, fa tsy fantatrareo izay niaviany, nefa mampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota, fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny. Hatrizay dia tsy mbola rehefa nisy nampahiratra ny mason'izay teraka jamba. Raha tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, dia tsy mahefa na inona izy. Ary namaly ireo ka nanao taminy hoe tena teraka tamin'ny ota ialahy, ka ialahy indray va no mampianatra anay, dia nroahiny izy. Jesosy nandrefa efa nroahiny raha lehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe mino ny zanak'Andriamanitra va ianao? Raha lehilahy namaly ka nanao hoe iza moa no izy tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, tompoko, mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Amaranantsika ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra dia sokafantsika ny asan'ny apôstôly 2:20 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Asan'ny apôstôly 2:20 andininy 12 ka hatramin'ny 12.
rehefa hita izany dia vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary tamin'izany raha nakany Damaskosy aho nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona, koa noho n'ilay nitatao vovonana iny ny andro ry mpanjako, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandre feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatsarotra aminao ny hanipaka ny fanondronana. Dia hoy izao: Iza moa ianao, Tompoko? Ary hoy ny Tompo: Izaho no Jesoa izay enjeninao. Fa mitsangana ka mijoro amin'ny tongotrao, fa izao no nisehoako taminao, dia ny hanendranao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoako aminao. Hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay andrahako anao, hampahiratra ny maso ny alany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba ahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay nohamasinina noho ny finoana ahy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira 777 sy ny 4 dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Ndeha hiara-mitsangana isika. Re avana malala rehetra amin'ny Tompo, hanapaka lalandava amponareo anie ny fiadanan'i Kristy. Manomboka aloha hevitra vaovao isika anio amin'ity volana Jolay ity, dia ny lohahevitra manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo, izany hoe torio ampahafantaro ny fahafahanao ao amin'i Jesosy Kristy. Koa anio ary havana amin'ity andro voalohany amin'ny herinandro, sady alahady voalohany
amin'ny volana jolay ity, ny lohahevitra izay hitondrana ny hafatra ho antsika dia ny lohahevitra manao hoe ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavin'ny olom-boafidin'Andriamanitra dia misy fahafahana. Ny lasa sy ny ankehitriny ary ny hoavin'ny olom-boafidin'Andriamanitra dia misy fahafahana. Zany hoe raha tsy tsapanao fa nisy fahafahana ny lasanao, misy fahafahana ny ankehitriny ary mbola hisy fahafahana amin'ny hoavy, dia tsy afaka hanambara ny fahafahana ao amin'ny tompo ianao. Raiso ary ny baibolintsika ry havana, Isaia mpaminany 1:5, ny 9 ka hatramin'ny 1:10. Isaia 1:5, ny 9 ka hatramin'ny 1:10. Andeha aloha tsorina avy hatrany ry havana fa ny lasan'ny zanak'Isiraely arak'izay anambaran'ny mpaminany azy eto dia ny fiainany tany Egipta teo ambany fanagejany Egiptianina. Ny ankehitriny kosa izay amanginy Isaia mpaminany zanak'Isiraely dia babo any Babilôna indray ny zanak'Isiraely ka ao anatin'ny fahoriana lalina sy ny fangirifiriana mafy. Ary ny hoavin'ny zanak'Isiraely dia ny hiverenany indray any Jerosalema hankalazan'Andriamanitra ao amin'ny tempoly. Voalohany ary havana, ny lasan'ny zanak'Isiraely olom-boafidin'Andriamanitra dia nisy fahafahana. Eto amin'ity Isaia 1:5, ny 9 ka hatramin'ny 10 dia miompahoriana miara-mitondra ny mavesatra amin'ny zanak'Isiraely ny mpaminany Isaia. Tahaka ny olona rehetra moa ny zanak'Isiraely ry havana, tahaka antsika ihany koa. Rehefa ao anaty fahoriana lalina sy fahoriana mavesatra dia toa mahatsiaro sara kirery, toa mahatsiaro ny laozan-tsakaizy, ary indraindray aza azo pakapanahy hevitra fa toa matory Andriamanitra, toa manadino Andriamanitra. Ary zany indrindra ny fiainan'ireto zanak'Isiraely tany am-pahababoana tany Babilôna izao, ary dia miara miombona amin'izany fahoriana sy alahelo izany Isaia mpaminany, ka dia miara mihiaka, miara miantso izy ireo manao hoe mifoaza ary sandrin'i Jehova, mitafihery, mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny dia tamin'ny taranaka lasa ela. Tsy anaova ilay efa nitetetika an-Rahaba sy nitomboka an-dragona, tsy anaova ilay nahamaina ny ranomasina dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra, ka nanao ny ranomasina lalina ho lalana halehan'ny navotana. Miantso an'Andriamanitra Isaia, miombona fahoriana sy alahelo amin'ny zanak'Isiraely, manaitra an'Andriamanitra indray, ahatsiaro fa ny lasan'ity olom-boafidin'Andriamanitra ity dia nisy fahafahana tamin'ny fanagejan'ny Egiptianina sy ny fampahoriana ary fitondrana mahagaga namakivaky ny ranomasina mena. Ny filazana eto hoe Rahaba na ny dragona dia androna ny Egiptianina, ilay ny zaozao sy ny rehare fatratra, ilay ny rehare tamin'ny heriny sy ny fahefany, kanefa nalentika Andriamanitra tao amin'ny ranomasina ary nompotehin'Andriamanitra ahafahana mitondra ny zanak'Isiraely mivoaka avy tany Egipta. Tehiteny ny mpaminany eto miaraka amin'ny Israely hoe mijoro indray Andriamanitra, asehoy ny tananao mahery sy ny sandrinao ahinjitra izay efa namitianao sy nanorotoronao ny Egiptianina ka nanafahanao ny olonao. Ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo, izany ny fahafahana tamin'ny lasan'ny zanak'Isiraely, kanefa entina mampahatsiaro anao koa ankehitriny fa efa nafahan'Andriamanitra ianao, efa navotan'Andriamanitra teo ambanin'ny zioga ny fahotana sy ny fanandevozan'ny ota. Isika izay teraka tamin'ny ota, notorotoroana tamin'ny ota, no efa nanirahan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy tonga nofo namonjy sy nanafaka antsika. Tsarovo ny soratra masina fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena
no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala fa ny rasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Olon'afaka isika riavana ka dia torio ambarao ny fahafahantsika ao amin'ny Tompo. Faharoa riavako, ny ankehitriny ny zanak'Isiraely, olom-boafidin'Andriamanitra, dia misy fahafahana. Eto amin'ity bokyny Isaia ity, dia tonga mamango ny olony Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany. Ary dia aoka ho tsarovana indray riavana fa amin'ny fotoana hahatongavan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny olona dia misy fahafahana. Masina ny tenin'Andriamanitra, mahery ny tenin'Andriamanitra, mitondra fahafahana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no manafaka ny olona amin'izay olan'ny fieritreretany, manala ny geja sy ny fatorana ara-panahy, manaisotra ny fahoriana sy ny eta mavesatra rehetra. Ka na dia mbola tsy tafavoaka ny Babilôna aza ny zanak'Isiraely ankehitriny, rehefa tonga ny mpaminany, tonga ny tenin'Andriamanitra, dia fahafahana sy fiadanana izany. Zany no herin'ny tenin'Andriamanitra manafaka sy mamelona ny olona amin'izao andro ankehitriny izao. Riavako malala rehetra amin'ny Tompo, na dia efa nafahan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy aza isika, dia mbola eto amin'izao tontolo izao anjakan'ny Satana, mbola maro ny voagedy jaranofo, mbola maro no vesara ny fahoriana, mbola maro no mikiakika no ny toe-javatra mangeja sy mamatotra. Tsarovy anefa riavana fa rehefa tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra izay toriana, rehefa iainantsika ny tenin'Andriamanitra, dia misy fahafahana ary misy fiadanana. Ary zany fahafahana sy fiadanana zany indrindra no mistery ao amin'ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe: fiadanana no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo ny fiadanana, aza matahotra na mangorohoro ny fonareo. Amin'ny fotoana izay hahatongavan'ny tenin'Andriamanitra ao antsika, dia misy ny fahafahana, misy ny fiadanana. Fahatelo riavako, ny hoavin'ny zanak'Isiraely, olom-boafidin'Andriamanitra, dia misy fahafahana. Hoy izy eto amin'ny 1:12 amin'ity Isaia 1:50 ity: eny, ny navotan'i Jehovah iverina ka akanjiona amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eo andohany. Azo fifaliana sy faharavoravoana izy, ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentona. Zay no avy mamiratra feno fahafahana ho an'ny zanak'Isiraely, olom-boafidin'Andriamanitra. Efa tonga Isaia ankehitriny mitondra ny teny somafaly, mitondra fahafahana, fa ho avy ny andro hiverina any Jerosalema, ho tonga ho ziony, iainy eo amin'ny tempolo indray ireto olom-boafidin'Andriamanitra ireto. Io tempolo eo Jerosalema io dia mifamatotra tanteraka amin'ny fiainan'ny jiosy ry havana malala, satria eo amin'ny tempoly no iaonany amin'Andriamanitra, ao amin'ny tempoly ny hafeny fifaliana sy fiobiana ny fiainany, hitahian'Andriamanitra sy hanasoavan'Andriamanitra azy ary arovan'Andriamanitra. Ary na dia tany am-pahababoana aza izy, dia naniry fatratra, nangetaeta, niverina indray eo amin'ny tempoly, misy ny fanatrehan'Andriamanitra ary misy ny fanjakan'ny fahafahana. Zany no avy misy fahafahana ho an'ireto zanak'Isiraely izay mbola babo any Babilôna ireto. Riavako malala rehetra amin'ny Tompo, fanantenana lehibe ary fifaliana ho antsika ihany koa ny hiverenana indray eto amin'ny tempoly, izay fitoerana iaonantsika amin'Andriamanitra, andraisantsika ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra, ary eto no iainantsika ny fahafahana izay omen'Andriamanitra antsika. Ambaran'i Isaia eto amin'ity 1:50 ity, fa azo fifaliana sy faharavoravona mandrakizay izay mitoetra eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary indrindra
andositra ny alahelo sy ny fisentona. Izany no avy ny olombafidin'Andriamanitra ho avy feno fifaliana sy fiadanana noho ny fahafahana izay atolotr'Andriamanitra azy. Kanefa raha mamakivaky ny tontolon'ny Baiboly sy ny fitondran'Andriamanitra isika, dia mbola ho avy tokoa ny fahafahana tanteraka sy ny fifaliana mandrakizay dia amin'ny fotoana izay iverenan'ny Kristy indray amboninahitra hoeto amin'izao tontolo izao hamatotra ny Satana, ary dia ho afaka tanteraka isika. Tsy misy intsony ny fisetona, tsy misy intsony ny alahelo, tsy misy intsony ny ranomaso, fa fahafahana mandrakizay ny ho avy ny olon'Andriamanitra. Feny ary avako malala, hitory sy hanambara ny fahafahana ao amin'ny Tompo isika. Tsarovy fa olona afaka isika efa nahafahan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy. Tsarovy fa amin'ny fotoana izay fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra, ahatongava ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika, dia efa ao anatintsika ny fahafahana sy ny fiadanana. Ary mino mahereza sy matoky fa mbola ho avy ny fotoana hahafahantsika tanteraka iainantsika ny fifaliana sy ny fiadanana maharitra mandrakizay, satria ny lasantsika, ny ankehitrinitsika, ny ho avintsika dia feno fahafahana. Mitsangana ary sika mandehany torio ambarao ny fahafahana ao amin'ny Tompo. Amen.
iary vavaka sika ravana. Ankasitranay Andriamanitra ny teny nampitondrainao ny mpanomponao. Teny manambara ny fahafahana sy ny fanafahana ny tanteranao Andriamanitra ray teo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Fa efa nalanao tao amin'ny fangejan'ny aizina tokoa izay Tompo, ka nampitoerinao amin'ny fahazafana mahagaga dia ny fahazafan'i Kristy ilay Tompo sy mpamonjinay, ka isaoranay anao izany. Misaotranao koa izay Tompo, fa amin'ny lasanay, amin'ny ankehitrininay ary amin'ny hoavinay manontolo, dia mbola mampananteny ianao fa hanafaka anay ary tondranay eo amin'ny fandresena lehibe indrindra dia ho amin'ny fiainana mandrakizay izany. Koa ankehitriny Andriamanitra, manavao ny fanoloran-tenanay izahay. Tamin'izay rehetra nandehananay ho toy ny olona voageja no irinay ankehitriny izorana amin'ny fahafahana ka hanambary izany fahafahana izany eo amin'ny tontolo manodidina anay. Mivavaka izay ankehitriny Andriamanitra ho an'ny fikambanan'ny loholona sy diakona eto amin'ity fitandremana ity. Nantsoinao tokoa izy ireo hanantanteraka ny asa fanompona, nofidianao izy ireo hitondra ny teny fanafahana ho an'ny ankonany, ho an'ny mpiray tanindrazana aminy. Ampitsoroy ary ataovy tafafo Andriamanitra amin'izany ansonao izany. Ampahirezo izy ireo Andriamanitra, indrindra amin'izao vanim-potoana sarotra lalovana izao, fa ianao dia momba azy ireo sy ny ankonany hatrany hatrany. Ary irinay raha ho tena fikambanana misy fiombonana izany fikambanan'ny loholona sy ny diakona eto anivon'ny fitandreman'ny faravohitra izany. Mivavaka izay ho an'ity firenena ity, ao anatin'ny fahasairanana lalina, ao anatin'ny fiparitany valina aretina mahafaty. Angatanay no Andriamanitra mba haneo ny tana maherinao eto amin'ity firenena ity, ka hanafaka anay amin'izany arety mandoza izany. Hanafaka anay amin'izay mety ho fahasairanana rehetra vokatra izany aretina izany, koa mametraka ireo rehetra manolotra ny tenany, manolotra ny fotoanany, manolotra ny ainy ho hanatanterahana ny ady atao amin'ny aretina izay, dia ny mpitsabo izany, ny mpitondra fanjakana sy ireo mpanao an-tsitrapo mba hampombanao ny herinao tokoa an'izy ireo Andriamanitra, ka hivoaka ho mpandresy. Mivavaka izay ho an'ireo marary, mivavaka izay ho an'ireo fa ndaosy ny fahafatesana, mivavaka ho an'ny ankonany, mivavaka izay ho an'ireo izay rehetra tsy mahafantatra akory fa marary nefa miaina toy ny olona rehetra. Ny herinao Andriamanitra no angatanay hamakivaky ny tsiraraika isam-batan'olona, ka hanaisotra ny aretina rehetra aminay, amin'ireo havanay ihany koa. Ampionina ny manam-pahoriana rehetra ianao ary amposaka ny masoandronao amin'ireo manan'olana. Tsy ho anay ihany nefa Andriamanitra ny vavahanay, fa ho an'izao tontolo izao izay anjakan'ny aizina tanteraka, anjakan'ny faharatsiana amin'ny endriny maro samihafa. Ianao hanafaka, ianao hitondra ny herinao Andriamanitra ao amin'ny fiangonana mba ho fitaovana mahery vaika ho amin'ny fanafana izao tontolo izao ny fiangonanao. Kinonay fianao am-pelantaninao ireo havanay rehetra any am-pitandranomasina, any amin'ny faritany, any amin'ny faritra rehetra tsy mba afaka miombona aminay. Amin'ny hoavinay Andriamanitra no anatenanay, fa mbola ho ampiombononao izahay eto amin'izao tempolinao masina izao, hanome voninahitranao ary iterany anaranao. Ampitomboy ary ny finoanay Andriamanitra, ka tehirizo izay ao am-pelantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany, ary mbola iombonanay ilay vavaka efa nampianariny manao hoe: Ray anay ao izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, ity atantany ny an-danitra, no anay no mianna sazanay, ary mamelana ny kay tahaka ny amelana izy rehetra taminy, ary izay mitolana fanafanao, manafahana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary voninahitra
hamarana ny fotoana isika riavana malala ny era fa 5 andiny voalohany milohan'ny tsodrano ny andiny ny fahaefatra aorian'ny tsodrano aoka iara-mitsangana isika. Ny tsodrano izay atolotry ny tompo ho anareo. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo, dia izy no ahatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.